mbola faly hatrany izay manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra sy ny firarintsoa ho anao izay manaraka izao fandaharana manokana izao. Mirary sy manantena ny fiadanan'ny tompo hirotsaka manana ambiampy aminao izahay eto ampanarahana an'ity fandaharana ity, ary maniry raha mba ahitanao fitahiana sy fahasoavana ny fiarahantsika eto androany. Ny lohatenintsika dia ny hoe tombontsoa men'Andriamanitra antsika ny fiarahantsika mivavaka. Tombontsoa men'Andriamanitra antsika ny fiarahantsika mivavaka. Mialohan'ny andiniantsika izany teny izany andraisantsika fampaherezana ary sotomantsika lesona ihany koa, dia andeha isika hiaraka hivavaka hametraka amin'Andriamanitra izao programa fandiniana tenin'Andriamanitra manokana izao. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra misaotra anao zahay noho ny fitahianao ka mbola ahafahanay indray hianatra ny teninao amin'ity anio ity. Mamindrafo aminay mamela ny elokay. Aoka ny fanahinao no hitaridalana anay mandritra izao fotoana izao. Ny vavaka dia angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohateny efa voambara teo dia ny hoe tombontsoa men'Andriamanitra antsika ny fiarahantsika mivavaka. Ny bokin'ny Hebreo toko 10 dia mampirisika atsika mba hamonjy fiaraha-mivavaka na hoe tsy hahafoy ny fiaraha-mivavaka. Ao amin'ny Hebreo toko 10 ny andininy 5:20. Hebreo toko 10 ka ny andininy 5:20 dia zao no fivakin' izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona fa tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Satria efa miatombotra ny andro resahany eto izany dia efa hoe fifaranana izao fiainana izao, fifaranana izao tontolo izao, ny farandro, ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra efa atombotra izany. Ka mahatombotra izany dia aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Arakaraka ny mahatombotra ny Kristy manko mampitombo ny akamoana, arakaraka ny mahakaiky ny fiverenan'i Jesosy Kristy sy mahatombotra ny andro farany no anaovan'ny Satana ny asany be deaibe mahatonga antsika ho kamo tsy afaka hamonjy izany fiaraha-mivavaka izany. Kanefa tombontsoa ho antsika ny fiaraha-mivavaka ary fitahiana ho antsika izany. Voalohany indrindra, ny fitahiana dia ny hoe mifananara miangona. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona fa mifananara. Amin'ny fotoana any am-piangonana, ao amin'ny fiangonana zany misy fifananarana. Misy karazan'olona moa rehefa mba anarin'ny fiangonana na toroan'ny fiangonana hevitra dia iny izy no lasa tsy mivavaka intsony. Tsia tombontsoa antsika izany. Fitahiana ao antsika no misy namana mananatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Koa noho izany dia aoka azoto mamonjy ny fiaraha-mivavaka, fa aza kamo tahaka ny fanaon'ny sasany tokony azoto, satria izay mihitsy no kendren'Andriamanitra azahoantsika fahasoavana. Satria ianao mbola mieritreritra fa mbola mety izao fiainanao izao, fa Andriamanitra no maniraka mpanompo hafa mba hahatonga anao hampahatsiahy hananatra anao, fa mila miova ianao, mifananatra. Ny faharoa dia izao, ny tavan'ny rahalahy mandrangitra ny tavan'ny rahalahy, zany hoe ny fihaonana, ny fifampijerena, ny fankahitana ireo namana ao amin'ny fivoriana, indrindra ireo rahalahy sy anabavy amin'ny finoana mpiara-mivavaka. Fa iny ka sendra mihaona dia miverina ilay hafanampo tany aloha. Rehefa miara-mivavaka iny tsika misy an'ireo fivorim-be izay haonany avy any amin'ny faritra maro samihafa, dia tafahoanao ny tsy mifankahita ela dia mahatsiaro anao, ay ve mbola eto ty ranabavy ty, ao ve mbola eto ty rahalahy ty, dia mitombo ny finoana ohatran'ny mihamahery zany ianao. Zay le hoe tavan'ny rahalahy, mandrangitra ny tavan'ny rahalahy, mila mifampahery zany tsika, mampitombo ny faherezantsika sy ny fahavitrintsika, ny famonjena ny fiaraha-mivavaka ankoatran'ny hoe fananarana. Ary indrindraindrindra ny tena zava-dehibe amin'io
zay ohatra mitady atao atsirambina ankehitriny dia ny fiaraha-mivavaka ny fiaraha-mivavaka tena zava-de ao Matio 7:20 ny andininy 7:20 Matio 7:20 dia ny andininy 7:20 Kristy dia mampirisika an'izany fiaraha-mivavaka izany ary izy dia nampanantena fa rehefa ianareo no mangataka zavatra amin'ny fiaraha-mivavaka dia arotsany izany fitahiana izany ary valiany ny vavaka. Matio 7:20 ny andininy 7:20 ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaika ety ambonin'ny tany na amin'inona angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fiaraha-mivavaka izany. Fiaraha-mivavaka izany. Rehefa mifanaika tsika fa angataka miara-mivavaka izany fivoriana masina, fiangonana, miara-mivavaka mangataka zavatra dia mampanantena Kristy fa omeny ray azy izany zavatra angatahana, ifanekena angatahana izany. Matetika isika dia manao atsirambina ny fiaraha-mivavaka io ary kamo mamonjy fiaraha-mivavaka tahaka ny fanao sasany hoy izy soratra masina fa Andriamanitra miatso antsika mba handraisantsika tombontsoa. Tombontsoa voalohany fifananarana. Aoka tsy ho kivy ianao, misaoran'Andriamanitra raha mbola misy namanao mpiray fanantenana mananatra anao fa aza manao be hambo-po, miavonavona ka raha mba misy mananatra dia iny dia tsy hita intsony, tsy ry havana. Mila manetry tena isika. Fa ny tanjon'Andriamanitra an'io dia ifananatra itsika. Ankoatr'izay mifampahery. Ny fahitana ny namana anankiray dia heroanao miaraka amin'ny tolona eo, miaraka amin'ny tolona mivavaka, miaraka miasa aminao, manohana anao, mampahery anao, hery lehibe ho anao izany. Fiaraha-mivavaka, vavaka ao anao ary mampanantena Kristy fa rehefa miara-mivavaka isika dia ho valian'Andriamanitra izany. Zava-dehibe ho antsika ny fanaovana ity fiaraha-mivavaka ity ary tokony ataontsika izany, tsy tokony atao atsirambina. Miantso izany ny soratra masina hoe aza mahafoy izany fiaraha-mivavaka izany. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe Ellen White dia manazava amin'ny boky anankiray izy izay nosoratany fa amin'ny fotoana anankiray dia tian'Andriamanitra ny hampahery anao amin'ny fivoriam-bavaka. Misy olon'Andriamanitra efa nomanin'Andriamanitra hampahery anao. Ohatra, misy zavatra mahakivy ao an-tokantranonao ao, manana olana ohatra ianao ao an-tokantrano, misy problème ao an-tokantrano. Dia kendren'Andriamanitra fa rehefa mamonjy an'ilay fotoam-bavaka ianao dia amin'izay fotoan'izay asian'Andriamanitra mpanompony hampahery anao amin'izay. Dia ny loza dia ity, rehefa tsy tonga mamonjy an'ilay fiaraha-mivavaka, tsy tonga mamonjy an'ilay fivoriana masina ianao, ny fampaherezana ho an'ny tenanao dia tsy azonao. Ny asan'ny Satana dia mifanohitra amin'izay ao amin'ilay boky hery mifanandrina ny hoe tetikadin'ny Satana. Dia zao no ambarany hoe ny vavahany ao dia ny hoe vao manana olana ny olona anankiray dia efa manomana fampaherezana ho azy Andriamanitra mba hiverenany tsy hampahery azy amin'izany olana hatrehany izany, na ady mafy hatrehany, na tolona hatrehany, dia vonona hampahery amin'izany Andriamanitra fa any amin'ny fiaraha-mivavaka no anaovana izany. Ny devoly kosa etsy an-daniny dia miazona an'ilay olona tsy ho tonga, tsy ho avy amin'izany fivoriana izany, ka ilay zavatra ny tena loza izany dia ilay fampaherezana izay voatendro anao dia ianao mihitsy no iasan'ny Satana tsy ho tonga any. Ary izay ny antony tsy tokony hanapahana mihitsy ny fiaraha-mivavaka na inona manery anao, fa tokony hamonjy fa amin'izay fotoan'izay izany ny fampaherezana izay omen'Andriamanitra voatokana ho anao dia tsy ho azonao raha tsy tonga any ianao. Ry havana malala, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Vao manomana mpitoriteny, vao manomana ny afatra hoentiny ny mpitoriteny dia efa mikendry ny devoly izay olona tokony hampaherezana izany toriteny izany dia efa ataony misy zavatra mihazona azy mba tsy ahazahoany ilay fitahiana avy amin'Andriamanitra. Noho izany aza atao atsirambina ny mamonjy fiaraha-mivavaka. Hoy izy ny apôstôly Paoly hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona ho amin'ny fifananarana fa vao maika hitanareo fa efa mihatombotra anie izao andro izao aoka hanana fahasotoana isika.
faniriana raha mba hiainantsika izany fahazotoana izany. Aoka hamonjy ny fiaraha-mivavaka rehetra, ny fiaraha-miangona rehetra ataon'ny fiangonana isika fivoriana masina mba hananantsika an'izany tombontsoa izany. Tombontsoa efa homanin'Andriamanitra antsika ny ampahery antsika amin'izy ireny. Fa i Satana no miezaka antsika sy miezaka manakana antsika tsy ho avy amin'izany, ka very amin'izany ny fitahiana izay tokony ho anao, ary ilay ianao tena tandrify an'iny mihitsy no ezahan'ny Satana tsy azo izany. Noho izany reseo ny tsy fahazahoana na ny akamoana tsy hamonjy fiaraha-mivavaka. Tompony ampahery anao ka mba olona mazoto mamonjy fiaraha-mivavaka sy mazoto mivavaka, mahita fifaliana amin'ny fifananarana, mahita fifaliana amin'ny fampaherezana amin'ny salamo, mahita fifaliana amin'ny fijoroana vavolombelona, mahita fifaliana amin'ny fiaraha-mivavaka, ary indrindra hahazo valim-bavaka avy amin'izany fiaraha-mivavaka izany. Tompo hitahy antsika rehetra ka dia ho aminao tokoa ny fitiavana fivoriam-bavaka. Amen. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay satria tsy sasatra ianao ny manoro hevitra ny mampianatra anay mba hahazahoanay ny tombontsoa rehetra sy ny fitahiana rehetra izay fanomaninao anay. Ankehitriny dia ampio zahay mba hazoto mamonjy ny fiaraha-mivavaka rehetra ary handray anjara sy hafana fo amin'izany, mba hahatonga anay handray ny fitahiana avy aminao izay efa nomaninao an'ny vahoakanao sy ny zanakao, izay nomaninao handray izany fitahiana rehetrarehetra izany. Raha eo mamela ny heloka tamin'ny lasa ary amin'izao sisa izao dia tohany hery izay mba haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana anao. Ka raha ho avy Jesosy Kristy dia ho isan'ny andovan'ny fiainana mandrakizay izay rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.